Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tao amin'ny toby fitrandrahana iray antsoina hoe Western Diplivers ny Carletonville any Afrika Atsimo no nahitana ireo lavaka lalina indrindra ambanin'ny tany izay mirefy 1,730 metatra ary manana maripana 5.20 degre. Mandraka ankehitriny dia mbola io ny lavaka lalina malaza indrindra eran-tany izay nataon'ny asa tanan'olombelona. Tena lesona lehibe tokoa no azo tsoahana avy amin'izany. Ny firosoantsika lalina mandinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra dia hitondra fanovana ny fiainan-dratsitsika mba ho lasa tsara. Hitondra hafanana tena ilaina anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra toy ireo mponina tany Beria arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:10 ny 9:1 manao hoe: ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Isika rehetra ihany koa anie dia mba hazoto andinika isan'andro, andalina isan'andro ny soratra masina dia ny Baiboly izany izay nomena antsika. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoa ampofazamalaina fartomotrany andro izao. Andriamanitra velona ilay barana vakizo raisina ary terezina pomadio voasoratra zanany izay nandray azy. Tarika tafika sinjato tenin'Andriamanitra mianjanjewy masony miafarany fiainanao velona sy mahery ihany koa manendrona agnaty fo sy manitsy ny fiainana fa tamin'ny alalany no nahareny zao rehetra izao. Andriamanitra velona ilay baharana vakizo raisina ary terezina pomadio voasoratra zanany izay nandray azy fa tamin'ny alalany no nahareny zao rehetra izao. Andriamanitra velona ilay baharana vakizo raisina ary terezina pomadio voasoratra zanany
izay azy fa voasoratra sanany izay nandray azy izay ilay onjany fanantenana. asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. irariana mba hitondra soanao mpiaino ny fanarahanao nyfandaharana asa sy tontolo iainana izay rahanao amin'ny ekipa ny radio adventiste maneran-tany. Meno mifinaritra tompoko. Anisan'ny tanjona kendren'ny fandaharana ny fiarovana ny tontolo iainana. Nahoana moa no arovana ny tontolo iainana? Satria izay no antoko ny fiainan'ny zava-mananaina eto ambonin'ny tany. Izany hoe isika olombelona, ny biby, ireo zava-maniry any anaty alany, ny rano sy ny sisa. Andiany ho averina tanysaina aminao ny akanton'ireny zava-boary nomen'Andriamanitra antsika ireny. Ny baobaba zao dia karazan-kazo mankadiry indrindra eto Madagasikara. Fahita any amin'iny faritra andrefana sy avaratra andrefana iny. Ary mahatratra hatrany amin'ny 20 metatra ny faribolana manodidina ny vatany. Eo ihany koa ny hazo antsoina hoe mandrofo izay ahazoana karazan-dity fanamboarana varinesy. Ny hazo hintsina izay mety mahatratratra amin'ny 1 na 2 metatra mihitsy aza ny haben'ny vatany. Lehibe tokoa izany. Ny hazo antsoina hoe takamahaka izay nampiasaina noho ny amafiny ho talatalana tamin'ny fanamboarana ny lalam-by mampitoy any Antananarivo sy Toamasina. Ny hazo antsoina hoe ramy izay hazo fanamboarana lakana. Ny hazo malany izay tsy laitra ny korika. Santiona fotsiny ireo voatanisy ireo dia eritrereto amin'izany ny asarobidin'ireo arena voajanahary ka raha tsy arovana izy ireny dia anahoana ny vokany. Ankoatry ny hazo dia betsaka ihany koa ireo zava-maniry isan-karazany. Ho antsika eto Madagasikara zao dia manana karazany manokana isika. Antsika irery ihany mahatratra hatramin'ny 2,100 any hoaniny isany. Singanina amin'izany ireo karazany zava-maniry ampiasaina ary mbola fampiasa hatramin'izao eo amin'ny fitsaboana aretina. Ny ravitsara dia azo atao hodifery, ny vonenina na pervenche dia manampy be dia be amin'ny fanasitranana ny aretim-bavony sy ny homamiadana. Atsika avokoa ireny. Ao ihany koa ny orchidée izay tena mampalaza tokoa any Madagasikara. Ankoatr'izay ireo karazam-biby maro izay hita amin'ny ala toy ny ahiahy, ny indri na babakoto izany, ny sifaka, ny sora izay atsika malagasy irery ihany. Ka raha tsy arovantsika ny tontolo iainana dia ho lany tamingana ireny zava-boary izay antsika manokana ireny. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe mbola misy ve izy ireny sa efa lany tamingana? Ny anentanana anao dia andao arovana izay sisa tavela. Ny didy 10 ny mpiaro ny zava-boary. Arovo ny zava-boary rehetra satria izy ny loharan'ny fahasalamana, izy ny loharan'ny fahafinaretana, izy ny reniny an-tsara-tarehy. Manome anao zava-maro izy, ny sakafo hohaninao avy aminy, ny rano sotroinao avy aminy, ny rivotra iainanao avy aminy, izay rehetra ilainao, izay mahasondrinanao avy aminy avokoa.
ary tsy hoanao ihany fa ho an'ny namanao koa. ho ajainao ny zava-mananaina rehetra, ny zava-maniry, rehefa mety ho biby dia miendrika fanajana sy fiarovana avokoa, satria masina ny aina, tsy mifaditrovana ny mpamono biby amin'ny tsy ara-dalàna. Tsy hampiasa poizina na fandrika ianao. Zava-dozy ireny no ratsy sady fijaliana sy fahafatesana no aterany. Arovo ny biby sy ny vorona, mila rano sakafo ampy izy ireny ary mila akanjo toeram-ponenana. Ajao ny zava-maniry sy ny volo rehetra, vokatry ny asa izy ireny sady fananany namanao. Tsy olo-toinao ny loharano sy ny sakeli-drano, satria fantatrao fa ny rano madio izay ilain'ny fiainana dia an'ny rehetra tsy ankanavaka. Iambina ny afo ianao mba tsy hiterahan'ny fahavoazana, satria alahelo sy fahoriana no olatra apetrany. Hokajianao ho an'ny taninao ny hatsaran-tarehy sy ny fahadiovana, fosotra ho an'ny fahasalamana ny loto, ary hotafady ho an'ny hatsaran'ny endriky ny tanàna. Azako tabaisina ny fahanginany zavaboary, mampiretsika ny foamam-panahan'ny olona izy, manome azy ny hery aorian'ny lasa ary mitandro fialan-tsasatra ho an'ny saina. Ampianariny hafa ny fiarovana ny zavaboary mba hahafahan'ny miaina rehetra ankehitriny sy ho avy mandray soa avy aminy tahaka anao ankehitriny, mba hahazahoany miaina rehetra mahalala sy mitia ny zavaboary bebe kokoa. dia raisoariny andraikitra zohanitra ny nanomana ny fandaharanao anao samy many teo amin'ny lafin'ny teknika mandrapitafato. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Antokopihira lova miampita. Ny feon'ny fanantenana.
awr manolotra ho anao feon'ny fono tena Ripen malala fifaliana sy firavoravonao antenanay pastora zavitsy natonaason Gilbert mbola manararoatra zao fotoana izay zaotsika mifampahery sy mifampivavaka ary indrindra miara-mandinika ny boky ny apokalipsy izao ny manatona ny seza fiandrena fahasoavan'Andriamanitra any fanetretena fa izy dia manolotra mpiavinavina ary manome fahasoavana manetretena manolotra ho azy ny dera ny aja ny saotra ny voninahitra dia mifampiarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika Jesosy Kristy Tompo ilay eo anivony fanaovanjiry fento Jesosy Kristy Tompo lay nijoro teo akaiky ny latabatra misy ny mofo aseho Jesosy Kristy Tompo lay nijoro koa teo akaiky ny lovia volamena na ny alitara volamena fandoroana tetika azomanitra ary anomboka tamin'ny 20 oktobra 2017 Jesosy Kristy Tompo lay mpisorona be tsika niditra ao amin'ny efitra masina indrina any an-danitra manao ny asa fanelanelana atsika ao amin'ilay fiara ny fanekena ary Jesosy Kristy Tompo izay ivoaka avy ao ary hoavitra elatsony eo amin'ny raolanitra Ripen malala efa be dia be ny zavatra hitantsika teto tiako ary misarika ansainao amin'ilay boky Hery ny fanandrina eo amin'ny toko 7:30 lohateny 7:30 ny fampitandremana farany pejy 7:900 boky Hery ny fanandrina pejy 7:900 toko 7:30 hitako fa indro nisy anjely ray koa nidina avy tany an-danitra manana faifana lehibe ary ny tany no azavainy voninahiny ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe rava Babilôna lehibe ka tonga fonenany demonisy fieren'ny fanahy maloto rehetra ary akan'ny vorona rehetra zay maloto sy akalainy ary nareo feo ray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombony anareo ho taminy ary mba tsisy azo anareo ny loza manjo azy eo mipetsy 7:900 ihany isika boky Hery ny fanandrina toko 7:30 io teny io dia manondro melony fotoana zay amiarenana ny filazana ny amin'ny faharavany Babilôna arak'izay ataon'ny anjely faharoa ao amin'ny apokalipsy toko 7:20 ka manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo ary miampy ny filazanandreo faratsiny zay tafitra miandalana eo amin'ireo atoko samihafa zay mitambatra ho Babilôna hatramin'ny nanomezana voalohany io afatra io tamin'ny fahavaratry ny taona 420 mahatsiravina ny toetra n'izao tontolo zao ara-pivavahana mbareto miamaizina isaky ny mandany fahamarinana ny sain'ny olona miamafy ny fony mandrapatonga azy amahatra amin'ny maonda ny tsy finonana tsy miraharaha ny fampitandremana zay ataon'Andriamanitra izy mikira nitsakitsaka ny anankiray amin'ny didi folo izy ary amin'ny farany dia tonga mpanenjika an'ireo zay maraiky an'izany didin'Andriamanitra izany ho masina fanaovana ny Kristy ho tsinitsinina ane ary fanamavona ny teniny sy ny vahoakany izany ka rehefa iken'ny fiangonana ny fampianarana entin'ny filalaovanangana na ny spiritisma dia miala ny fameperana atao amin'ny fo ara-nofo ka anjara lamba isalorana fotsiny hanakonana ny faratsiana ambany indrindra ny filazana hoe za mivavaka ny finoana ny fisehon'ny ankatra na ny spiritisma dia mampidanadana ny varavarana idiran'ny fanahy mamitaka sy ny fampianarany deminy ary amin'izany fomba izany no atsapana ny hery miasa mangina avy amin'ny anjely ratsy ao amin'ny fiangonana izao ny voalaza momba ny Babilôna amin'ny fotoana asehony faminanena io fa ny fahotany efa niteraka amin'ny lanitra ary Andriamanitra efa nahatsiary ny ratsy nataony no fianona ny kapoky ny eloka nataony ary madiva enjady amin'ny ny fandringanana Ripen malala mbola manana olona Babilôna nefa Andriamanitra mbola manana olona amin'ireny fiangonana maro samihafa ireny Andriamanitra koa alohan'ny andatsahan'ny fitsarana dia tsy maintsy atsoina ivoaka ireo mba tsy handraisany anjara amin'ny fahotany ka tsy azo azy ireo ny loza zay anjo azy izany mahatonga ny fihetsiketsehana sy ora-tandidina amin'ilay anjely avy any an-danitra amin'ny apokalipsy toko 20 Ripen malala manazava ny tany amin'ny voninahiny ary miantso amin'ny feo mahery ka manambara ny fahotany Babilôna ho azavainy voninahitra Andriamanitra ity tany ity
ary antso amin'ny feo mahery zany anjely zany iraka izasenao izany ry mpiainy malala izay nianatra nyity boky ny apokalipsy ity tokony hamirapiratra sala mitavany mosesy avy ny fanatrika tamin'andriamanitra nitavatsika rehefa avy nianatra nyity boky ny apokalipsy ity ary tokony iantso amin'ny feo mahery isika iantso andreo ola mbola avy eo babilôna ireo avy amin'izany fiangonana vehivavijanga izany ka napiditra fampianarana maro samihafa avy amin'ny fomba jentrisy avy amin'ny fomba ny tany ary ino fa mampahazovana koa ny filalaovanangatra ary iteny amin'izyreo mivoa avy amin'ireo rioloko ry mpiainy malala ambary eo amin'ny pety faraiky amin'ny 300 amin'ity boky herin'ny fanandrina ity fa ny sabata no fisedrana lehibe momba ny fahatokina satria io ny fahamarinana anankiray isehoan'ny fifanolalana amin'ny fomba manokana paragrafa 3 pejy raiky amin'ny 300 boky herin'ny fanandrina fahitana ny men'andriamanitra ny Ellen Goldwait soratana ho antsika izay toiziko ny vaky teny rehefa ampiarina amin'ny olona ny fisedrana farany dia isitsipika mazava mpisaraka zay manompon'andriamanitra izay tsy manompo azy raha ny fitandremana ny sabata asandoka ny fanekena lalam-panjakana zay manohitra ny 7 ary fiekena ny fiendaniana amin'ny fahefana manohitra n'andriamanitra ny fitandremana ny sabata marina kosa dia fankatoavana ny lalan'andriamanitra ary profo mazava ny toetra mahatoky amin'ny mpamorona koa ny tokony olona iray zay manaiky ny famantarana amin'ny fileferana amin'ny fahefana eto tany dia mandray ny mariky ny bibity ny anankiray kosa mifidina famantarana ny fiendaniana amin'ny fahefan'andriamanitra dia nandray tomboka sy n'andriamanitra sabata mpitiavana sabata mpifankatiavana sabata piraisan-tsaina sabata piraisampo sabata izay fandrodanana ny lolompo ny alahelo ny valifaty sabata firaisa mpifankatiavana ry mpiainy malala toy izany sy toy izany azy ny zavatra izay voambaran'andriamanitra tamin'ny alalany Ellen Goldwait eo mipety fa 5:7 amin'ity boky herin'ny fanandrina ity eo amin'izay lohateny izay ihany efa nanao fanandramana ny amin'ny fitsapana toy izany ny lehilan'andriamanitra tamin'ny andro teo aloha zany hoe fanandramana ny amin'inona moa izy io fanandramana ny amin'ny fifikirana tanteraka amin'andriamanitra fanekena ny fanan'andriamanitra hiasa ao aminy dia feno hafanam-po izy ireo ka na dia ny fofofo aza ny tafio-drivotry ny fanenjena sy ny fanomezantsiny ny fanoerana maro samihafa dia nanao fanandramany fiarana tamin'andriamanitra izy ireo fijorono mahatoky tamin'ny fahamarinan'andriamanitra veritoray mandiary ny pejy 5:7 paragrafa 2 boky herin'ny fanandrina soratana Ellen Goldwait fahitana ny men'andriamanitra azy efa nanao fanandramana amin'ny fitsapana toy izany reo lehilan'andriamanitra tamin'ny andro teo aloha ry Wycliffe ry Hus Jean Hus Luther ry Tyndale ry Baxter ry Wesley ary samy nanantitrantitra fa tsy maintsy hosedraina ny baiboly iny ny fampianarana rehetra ary nylaza izy ireny fa hotsipahana zay rehetra melohany zany ny fofofo mafy tamin'ireo olona ireo ny fanenjena nefa tsy nijanona nanambarany fahamarinana izy ireo koa ireo vanim-potoana samihafa amin'ny tantaran'ny fiangonana dia samiavaka tamin'ny fisehoan'ny fahamarinana manokana amin'ny fanaraka amin'izay ilain'ny voakan'andriamanitra tamin'izany fotoana izany koa ny fahamarinana vaovao rehetra dia samy nanavatsava ny lalany teo anivon'ny fakahalana teo anivon'ny fanoerana zay nandray fitahiana avy tamin'ny fahazavana dia samy nalay mpanano sedraina mafy manome fahamarina manokana ho an'io lary ny tompo eo amin'ny fotoatsarotra ko izany sa tsy mba hitory an'izany dia mibaiko ny mpanompony andriamanitra anao niantso farany dia niantso farany feno famindrapo ho an'ity zao tontolo zao ity tsy afaka angina isika ry mpiainy malala tsy afaka angina isika satria ampidozan'ny fanahintsika raha mangina tsy mitory isika ka raha nandrean'izao ianao dia mitsangana amin'izay mandehana jereo tsara ny fibebana nataony Zakaiosy fibebana nataony Maria Magdalena fibebana nataony Nikodemosy ny fibebana nataon'ireo boka fibebana nataon'ireo demoniaka sy ny asa nataon'izy ireo nandeha nitoro ny filazantsara izy ireo ry mpiainy malala ny anjarantsika ary zao dia aoka tsy angina aoka tsy tomoem-pona isika ho Jesosy mandehanana amin'izao tontolo zao ary torio ny filazantsara vavaka isika tompo malala misotranao zany amin'izany antso mitalakotrokotroka izany ny tompo malala raha teo mafiona tokoa ny finoanay dia tsy maintsy mitsangana miasa izahay raha tia fanafo izahay dia mitsangana miasa mitory ny filazantsara ho avy ny fanoerana ho avy ny fanenjena ho avy ny fakahalana kanefa efa ambara ny teninao ary hita teo amin'ny fanandramana nataon'ireo mpanomponao marobe
hatrany amin'ny testamenta taloha reo mpaminaninao testamenta vaovao reo apôstolinao ridrindrindra ry Wycliffe ary Hus Luther Tyndale Baxter Wesley reo mpanavao fivavahana fa ho arovanao ary na dia ho faty hodorana aza na dia ho ampijaliana avena ho an'ny bibidy na dia ho tiferina sy ho potipotehina aza ho atsanganao amin'ny maty izahay ko ampeo izahay afanafo amin'izany fitoriana ny teninao zany ary ampeo ny olona mba hivoaka avy ao Babilôna amin'ny anaranao reriany Jesosy no angatana izany vavaka izany amen. Heritage Singers. Standing together as a family, we join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. The Voice of Hope. Choose you this day. Tell me who will you serve. Let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We'll serve Him. We'll serve Him. We'll serve Him, for He is worthy. Serve Him, we'll serve Him, we'll serve Him, for He is worthy. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord, the Lord. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Engany mba homamy an-trano ny fiarahantsika ary rarina ny andraisanao izay mahasoa amin'ny fanarahana ny fandaharana. Kay fa ino ty mahazo anao Robera? Seza be eo an-dalana io ko tsy ho hita. Aksanao ny sezanao fa mandreraka ka. Maninone? Jereo raha tsy mangana mihitsy ny vavaranjoko mariny. Seza mipetraka tsara eo amin'ny fitoerana. Seza mitonatona. Mipetraka tsara eo ny sezako mitonatona ahoana Robera? Ianao nefa tsy mijery any. Robera, fa hoaizy ty ianao e.
jereo raha tsy menjera le vazy teo ambony latabatra fa iny ty ataonao ry bera oay tokoa marina lozy zany tena tsy hitako mihitsy inyky ty tsy azoko fa maninona ianao e asa ho aho fa ohatrany tsy de mahita firy ny masoko e angamba le ditsoka tamin'ny herinandro iny ko ditsoka tamin'ny herinandro ve de mbola izy fiatraikany toy izao fa inao koa ao e jereko io e so de mena tsisy ninoninonako mena ve sa tsy mena orbera aleo mamonjy dokotera fa so de ho jamby eto ianao ny farany fa iandrenany mamonjy dokotera ka aloha mihitsy zay za koa tena resy lahatra raha matoa aiza ny tany alera sahanatrika jamby eo ka aza mangatakandro fa andao atao anio dia anio e aleo ary ah iomana de lasika roa zay mihitsy ny maso ny jirony tena hoy ny soratra masina ka izay indrindra no hikolokoloana azy andehana isika anao fanandramana kely akipio eo amin'ny 3 minitra eo masonao dia sady mamindra ny tongotrao mikipy zany inona zavatra tsapanao motsy mipahapahana be ve tsy hita zay ho ale zay no manjoro eo tsy mahita na jamba ianao mbola mahita dia kolokoloy ny maso anampy ianao anazava mikasika io maso io dokotera Solofo Georges médecin chef ao amin'ny institut de la vision koa dia manasanao oliana anarak'izany miarabany dokotera inona vaovao entina ho an'ny mpiaino amin'ity an'io ty ny namanareo docteur Solofo Georges no mitafa aminareo ary resaka manokana ny aritimaso antsoina hoe glaucome ny glaucome dia aritimaso anankiray izay mety hitarika fahajambana tsy misy fanafany na antsoina hoe cécité irréversible ahoana zany glaucome izany azony dokotera fariparitana amin'ny ankapobeny dia miakatra ny tension ao amin'ny maso raha tratra ny glaucome ny olona anankiray ka mahatonga ny olona sasany teny azy hoe voan'ny tension ny maso fa misy kosa ny glaucome à tension normale zany hoe tsy miakatra mihitsy ny tension ao amin'ny maso zany hoe ny tension izay holazaintsika eto dia ny tension ao amin'ny maso fa tsy le tension na le tosidra any amin'ny vatana izay mahazatra antsika satria ny maso dia manana tension izay azy manokana ny tension normale eo amin'ny maso dia 10 hatramin'ny 21 millimètre mercure zany hoe millimètre no ampiasaina fa tsy centimetre ka ny olona tratrany glaucome amin'ny ankapobeny dia miakatra ny tension ao amin'ny maso zany hoe mety miakatra any amin'ny 24 26 30 35 misy any amin'ny 50 azany an'olona sasany fa misy kosa ny glaucome zany hoe tratrany glaucome ny olona nefa normal ihany ny tension araka ny voambarako teo dia ny glaucome dia antony anankiray mahatonga ny fahajambana tsy misy fanafany zany hoe cécité irréversible raha ny any États-Unis manokana no jerena dia zao 10 alina sy ray hetsy ny olona jamba tanteraka vokatry ny aretina glaucome satria araka ny voambarateo fahajambana tsy misy fanafany no mety hiafaran'ny aretimaso antsoina hoe glaucome misy antony ve mahatonga ny glaucome eo amin'ny olona hatramin'izao tsy fantatra mazava tsara hoe inona ny tena antony mahatonga ny glaucome eo amin'ny olona anankiray fa kosa ny mainty hoditra zany hoe aty amin'ny continente afrikana dia ny olona manana tosidra avo dia mety hita fa ambony kokoa ny tahany fisehoan'ny aretina glaucome amin'ireny olona reny zany hoe tsy misy ifandraisany mivantana ny tension ny vatana na le antsoina hoe tosidra sy ny tension ny maso fa kosa ny olona tratrany tosidra avo na tratrany hypertension artérielle dia
mora andairany aretina antsoina hoe glaucome ihany koa. Zany hoe ny hypertension artérielle zany systémique dia anisan'ny facteur de risque amin'ny isehoan'ny aretina glaucome. Ahoana ny fisehon'ity aretina glaucome ity amin'ny olona anankiray? Amin'ny ankapobeny tsy maharary ary tsy tsapan'ny olona voany ny glaucome, fa miamiena ny fahitana eo amin'ny sisiny na ilay antsoina hoe vision périphérique. Ka izay no mahatonga azy tsy ho tsapan'ny olona voany raha vao manomboka, satria tsara foana mandrehetra ny fotoana maharitra ny fahitana eo alohany na ilay antsoina hoe vision centrale. Raha vao mijery manatrika ilay olona mazava tsara ny zavatra tsy ajereny, fa le fahitana any amin'ny sisiny no latsika na efa voa ka tsy tsapan'ilay olona le izy. Raha vao mahatsapa ilay olona hoe manomboka tsy mahita aho zany ka glaucome no antony, dia fa lasa lavitra dia lavitra na amin'ny antsoina hoe stade avancé zay ilay aretina. Misy fitsaboana azo atao amin'ny any ve sa tsy, dokotera? Tsy misy fanafana ny aretina glaucome, fa kosa atao izay anampiana ilay olona hitazona ny fahitana izay mbola ananany. Zany hoe tsy azo atao zany mi-éradiquer totalement le glaucome, impossible zay tsy azo atao, fa ny zavatra atao ho anay izay mpitsabo maso dia manampy le olona hitazona izay fahitana kely mbola ananany. Azo atao ny misakina ny fivoarany, zany hoe misakina ny évolution, fa tsy azo atao ny manesotra azy. Raha vao tratrany glaucome ny olona anankiray dia tratrany glaucome mandra-pahafatiny, tsy afaka mihitsy iny. Fa ny zavatra ataon'ny dokotera ho anay zany dia ny manampy an'ilay olona mba hitazonany ny fahitana izay mbola ananany, satria raha tsy saboana iny araka ny voambarantsika teo dia mety ho tratrany fahajambana iny olona iny, ary fahajambana tsy misy fanafany. Ry mpiaramonina, kolokolo iny masonao, ento mba ho zahan'ny dokotera ara-potoana dia ho voasoroka ny fahajambana. Ya, mipetraka amin'ny fanontaniana hoe misy taona ve no ahatrarana ny aretina glaucome? Ny olona eo amin'ny 70 taona no miakatra no tena tratrany, fa kosa mety seho amin'ny sokajin-taona rehetrarehetra. Misy ny antsoina hoe glaucome congénital, voateraka fotsiny ilay zaza dia efa tratran'ilay glaucome, ary misy ny antsoina hoe glaucome juvénile, zany hoe fa tanora, mbola tanora ilay olona dia efa tratrany glaucome, na congénital izy na juvénile izy, dia hentitra kokoa, masika kokoa ny fisehoana amin'izay fotoana zay. Amin'ny teny frantsay moa lazaina hoe sévère na agressifa kokoa le glaucome amin'izay fotoana zay, ary mety hitarika amin'ny fahajambana vetivety. Neo amin'ny lahy na vavy dia mitovitovy ihany ny fisehoany, tsy hoe na ny lahy na ny vavy no tratrany kokoa, fa mitovitovy ihany ny fisehoan'ny glaucome na eo amin'ny lehilahy na eo amin'ny vehivavy. Ary efa voambara teo aloha fa ny mainty hoditra no tena tratrany kokoa miohatra amin'ny fotsy-hoditra, ary tsara ny manamarika fa manaranaka ny aretina glaucome. Zany hoe raha vao misy tratrany glaucome zany eo amin'ny fianakaviana, ny zanaka manjafy dia tokony hijery maso daholo, satria mety manaranaka io aretina io. Mety ho tratry-ty aretin'ity avokoa zany ny olona rehetra, na lahy na vavy, na ankizy na tanora. Inona ny torohevitra ho an'ny mpiainy, dokotera, mampitsabo maso manokana anao manoloana ty aretina glaucome ity? Inona ny zavatra tokony atao ary? Ilaina foana ny mijery dokotera maso na tsy misy maharary aza, satria voambara teo fa tsy maharary ny glaucome ary tsy fantatra ny olona misy azy eo amin'ny voalohany. Zany hoe raha vao mantomboka le glaucome dia tsy tsapan'le olona mihitsy le izy. Raha vao miayahy ny dokotera maso fa hoe mety ho tratrany glaucome ty olona ty, dia mampanao examen antsoina hoe champ visuel izy. Ka io champ visuel io no afaka manamarina fa hoe tratrany glaucome marina le olona, satria hita eo amin'ny champ visuel io fa misy favoazana any amin'ny fahitana amin'ny sisiny na le vision périphérique, elina mbola tsara aza ny fahitan'ny olona eo aloha, zany hoe ny vision centrale.
amin'izay fotoana izay raha voamarina tsara sy mitombona ny fisian'ny aretina glokoma eo amin'ilay olona dia tsaboina izy. Inona moa ny tanjon'ny fitsaboana? Ny tanjon'ny fitsaboana dia ahafahan'ny olona mitazona ny fahitana izay mbola nanany. Fa tsara ny manamarika fa raha vao glokoma antony ny mahatonga ny fidinany fahitana eo amin'ny olona anankiray, na tsaboana izay izy tsy miverina mihamahita tsony olona iny. Fa io fahitana kely izay mbola nanany io ihany no ananana, fa zany hoe ampina ihany izy tazonany iny, satria raha tsy tsaboana iny dia nany kely ananany aza dia ho very ihany rehefa afaka fotoana vitsivitsy. Aza matoritory foana manana aretina, satria raha voatily alohan'ny glokoma dia voatazona trany ny fahitan'ilay olona. Tsara ny manamarika fa ny faritra varatra tsy nanana eto amintsika, zany hoe ny faritra analan'ny jirofo, dia anisan'ny faritra iray izay betsaka glokoma indrindra eto Madagasikara. Ka manao antso ho an'ny olona amin'iny faritra iny ny tenanay hoe mba mijere dokotera maso, na dia mbola tsisy maninona na maninona azany maso, mba hahafana mitily, mba hahafana mahita hoe raha misy le glokoma eo aminareo dia mba hita aloha le izy. Raha hita aloha le izy dia tsaboana nareo dia tsy mifara amin'ny fahajambana ny maso. Fa mampalahelo dia mampalahelo ny mahita tanora amin'iny faritra iny 70 taona 50 taona nefa efa tratra ny fahajambana tsy misy fanafany evatrany amin'io aretina glokoma io. Misaotra tompoko. Ry mpiaramonina, kolokolo iny masonao, ento mba hozahan'ny dokotera ara-potoana dia ho voasoroka ny fahajambana. Anjaranao mandray izay mahasota amin'izay resaka nataon'ny dokotera teo izay. Anatsarany io masontsika io dia mahasotoa mihinana sakafo misy vitamina B1, sakafo misy vitamina A ary ny voasary. Ahena kosa na fadina mihitsy ny sakafo be acide gras trans, ny kafe, raha sendra ka efa miatra aminao ilay aretina glokoma. Ifarany eto ny fandaharana mikasika fahasalamana amin'ity androany ity, isaorana ianao naharitra ny aino hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa dokotera nampafantatra ireo mahasoa antsika. Isaoran'ireo ekipa niarany salahana atotosan'ny fandaharana. Irairay no anovan'ny zoanitra sy ny teknisianina Rila mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. AWR, boîte postale 700, Antananarivo, Reykjavik. Wow.
izay ilay onja ny fanantenana. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra n'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika, name antsika tombonandro sy fahafahana manohy ny fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny onjam-peon'ny radio AWR, le radio advantista iraisam-pirenena, ka ny amin'ny teny malagasy no arahinao eto. Adiny ray monja isan'andro ahafahanao mandray fitahiana be dehibe tokoa. Azonao atao koa ny mamerimberina mihaino an'izany amin'ny alalan'ny Facebook na koa ny podcast izay an'ny AWR. Azonao atao ny miditra ao anatin'ny site AWR amin'ny awr.org awr.org dia miditra amin'ny fiainona ianao dia afaka mifidy ny teny malagasy. Azonao atao koa ny mahita an'izany ao amin'ny site feofanantenana.org. Izay no ela fa hiditra amin'ny fiarah-mianatra voahomana ho amin'ny anio isika. Asa fisoronana any an-danitra. Asa fisoronana any an-danitra, izay ny loha hevitra lehibe fantaon'ny fiarahantsika mianatra. Tsaroantsika tsara ny lesona ny rahantsika nianatra teo aloha, fa tandindony any an-danitra ilay fitoerana masina tetỳ an-tany. Ireo fombafomba rehetra natao tao anatiny sy teo ikianja, anisan'izany ny fanaovana fanatitra biby, isaka manota ny olona anankiray raha te hahazo famelan-keloka dia tsy maintsy mitondra biby, ondry, atao fanatitra. Aka ohatra isika, ny ondry novonoina dia maneho meloa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy izany, izay nanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ny fanekeny hosorona, tahaka n'ilay ondry, hosorona ny solo eloka antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ny asa fisoronana nampanaovina ny mpisorona be tetỳ an-tany, dia tandindona fanehoana meloa ny asa fisoronana nataon'ilay mpisorona be tena izy any an-danitra, izay tsy iza fa Jesosy hatrany. Sy ny sisa sy ny sisa. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Hebreo 4:7-20 Hebreo 4:7-20 izay miresaka ny amin'ny asan'i Kristy ao amin'ilay tabernakely tena izy any an-danitra, ary mampitahana izany amin'ilay tetỳ an-tany. Irahantsika mamaky ary amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izany hoe ilay tetỳ an-tany izany, dia toy izantsika izay tandindo ny tena fitoerana masina,
ilay any an-danitra fa ho any an-danitra tokoa mba iseho anatren'andriamanitra kehitriny ho antsika tonga tety zany izy a dia rehefa vita ny asany tety nanaiky ho faty teo amin'ny azo fijaliana isolo eloko atsika dia niakatra tany an-danitra dia mitoy ny asany ihany manao ny asa mampisorona be ho antsika dia zao ny 15 tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isa-taona mitondra ny rany zavatra hafa fa raha izany dia tsy maintsy nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana an'izao tontolo izao fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao faran'izao izy mba nafaka niota tamin'ny nanaterany tenany ny tiany ambara dia ny hoe tsy ilaina zany ny mamono an' Jesosy matetitetika tahaka ny famonoana ny ondry isaky ny manota zany ny olona dia mitondra ondry foana fa rehefa Jesosy ny maty ny solo antsika dia indray mandeha ihany dia ampy izay ho antsika rehetra ary mandrakizay dia izao ny voalazo ny 17 sy ny 18 ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha ary efa afaka izany dia isy fitsarana dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanondrony tsy aminota amin'izay miandry azy ho famonjena zany hoe zany asa ataon'i Jesosy manelanelana antsika eo anatren'Andriamanitra izany manao ny asa fisoronana amin'ny mampisorona be azy dia misy antony lehibe izay misy fiatraikany amin'ny famonjena antsika ka atonga antsika ho vonona ho amin'ny fiheviany indray ny amin'ny raha ny lanitra na tsia eto sika dia mahita fanambarana mazava tsara mikasika ny mahatandindona ireo fanompoana tetỳ an-tany teo anivon'ny fitoerana masina izay nasain'Andriamanitra nataon'i Mosesy hitovy amin'ilay tena izy any an-danitra saingy natao tanana ilay tetỳ hitantsika eto koa ny fisehoan'izany amin'ny fanompoana ataon'i Kristy any an-danitra ho antsika taorianany nahafatesany tetỳ an-tany izay fahafatesana nisoloana antsika na be dehibe aza no azo lazaina ny lesona azontsika sotonina dia ilayntsika ny fantoka tsara amin'ity teboka tokana ity dia ilay ampahany farany izay milaza fa miseho eo anatrehan'Andriamanitra Kristy ankehitriny ho antsika foana zany ny asa ataon'i Kristy nanomboka tetỳ an-tany ary mbola mitoy tsy miato any an-danitra azontsika ve ny hevitra lehibe raketin'izany isika zasenao izay olombelona lavo sy mpanota tsy manana ny rariny mihitsy teo anatrehany adalàna nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra kanefa noho ny famindrapon'Andriamanitra dia nanao mpilanina amonjenantsika izy dia isika izay ho levona raha manatrika ny famira-piratany voninahitr'Andriamanitra raha amin'izao toetrantsika efa simba amin'ny faharatsiany izao tsy afaka mifanatrika mivantana amin'Andriamanitra isika dia tsy maintsy mila an' Jesosy isika ho mpanelanelana antsika ary mba fantatrao na ratsy sy mpandika lalàna ankitsy rano ny didin'Andriamanitra nandritry ny fotoana ela azy ianao natoinana ny abetsahany fahotanao ka manaiky hiaiky ny heloka ao amin'ny fonao rehetra ianao dia manana an' Jesosy izay miseho anatren'Andriamanitra hisolo vavanao satria efa maty misolo anao izy tsy ilainao tsony ny mitondra biby atao fanatitra tsy ilainao tsony ny makany amin'ny mpisorona na ny pastera na ny mopera mba ho vavolombelo ny fiakehekeloka ataonao fa Jesosy ilay tsy nanota dia miaino mivantana ny vavaka ataonao ary ny fangatahana famelan-keloka ataonao amin'ny anarany izay nisolo anao izy no nisolo anao tsisy olombelona afaka mamela eloka satria tsy maty nisolo anao ny olona fa Jesosy iry ihany no afaka manao an'izany ka zava-dehibe ny fananantsika solotena izay mijoro antsika eo anatrehany ray isan'andro raha tsy izany dia tsy misy fanantenana ange ny fiainantsika na amin'izao fotoana izao na amin'ny hoavy mandrakizay tsaroa fa isaky ny vavaka isika dia tsy hahita rariny eo anatrehany fitsarany lanitra tsy hahita rariny raha tsy mangataka amin'ny alalan'i Jesosy izay maty ny solo antsika azonao an-tsaina ve ny alehibe ny fitiavan'i Kristy antsika sy ny famindrapony ny faharipony natonga azy nidina ambany dia ambany nanaiky ho faty ho antsika teto tany
ary izy riry ihany ilay mpanalalana tokana sy mivantana ao antsika any an-danitra amin'izao fotoana izao. Ampahany ray hafa amin'ny vaovao mahafaly izany, tsy vitany nandoa ny onotry ny fahotantsika Kristy sy nitondra ny reny tamin'ny tenany teo amin'ny hazo, fa mijoro anatreny ray koa izy ankehitriny, manalalana antsika amin'Andriamanitra. Misy heviny mitombona tsara avokoa izany. Jesosy amin'ny maha-olombelona sady Andriamanitra azy dia olona tonga lafatra, tsy nananaota. Izy rery no hany afaka mana foana ilay antsana izay mampisaraka ny olombelona amin'Andriamanitra noho ny fahotana. Ny tena zava-dehibe tsy maintsy tadidiana izany ao anatin'izany rehetra izany dia izao: misy lehilahy olombelona anankiray, misolo tena antsika olombelona moa izany, izay Jesosy, matsapa lalina ny fisedrana rehetra lalovantsika, ny aina teo anivontsika, mahatsapa ny fahoriana sy ny fahakampanàhy mahazo antsika. Izy no misolo tena antsika eo anatreny ray amin'izao fotoana izao. Tsy tratry ny saina izany fitiavana izany, izany planina nataony izany. Ao anany voalazo amin'ny Timoty 2:2-5 sy ny 5. Timoty 2:2-5 sy ny 5. Fa iray no Andriamanitra, ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tena no avitra hisolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao andro izao izany. Iray ny Andriamanitra, telo izy fa iray. Mety sotratry ny saina maha-olombelona izany fa ekeo fotsiny. Dia iray koa ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia izy Kristy Jesosy. Mazava izany fa tsy misy olona na zavatra hafa izay notendrena mba ho afaka manelanelana antsika amin'Andriamanitra. Mazava, iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy, izay nanolotra ny tena no avitra hisolo ny olona rehetra, ary natao hotoriana izany. Eny tonga tetỳ tany Jesosy, azo lazaina hoe nividy ho antsika ireo zavatra izay tsy ho voaviditsika naovinanaoviana amin'ny herin'ny tenantsika, kanefa tsy maintsy ilayntsika raha tiantsika ny andova ny fiainana mandrakizay. Tsy inona izany fa ny fahamarinana tanteraka tsy misy pentina, le fiainana tsy misy ota mihitsy na kely aza, dia fahamarinana any afaka mijoro eo anatren'Andriamanitra. Jesosy izay nanana n'izany fiainam-pahamarinana tsy misy pentina izany tanteraka no ny fiaretany fahoriana ho antsika, no mijoro eo anatren'Andriamanitra, mangataka famelan-keloka ho antsika, fanafahana antsika koa amin'ny fanangajana ny ota. Raha tsy izany dia tsy misy fanantenana ao antsika ankehitriny, indrindra moa amin'ny fotoana tsy maintsy andalovan'ny anarantsika tsirairay eo amin'ny fitsarany lanitra, izay miantoka ny fahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay na tsia. Misaotra anao Jesosy, nanao izany ezaka be lehibe tsy tratry ny saina izany no fitiavana anay. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.